Notanterahina tany Toamasina ny roa aprily lasa teo ny fanazarantena iarahan'ny tafika an-tanety Andranomasina ary Anabakabaka ao anatin'ny hetsika faharimbona 10 sy 20. Anisan'ny nandray anjara tamin'izany ny Akademia Miaramila. Naseho tao anatin'ny hetsika faharimbona 10 sy 20 ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-miaraka eo amin'ny tafika Andranomasina, Antanety ary Anabakabaka, eo amin'ny fitandronan'ny filaminana na koa amin'ny fiatrenan'ny fahavalo. Vata miaramila 700 no nandray anjara nandritran'ny hetsika. Tao anatin'izany ny premier RM3, ny deuxième RG, ny CPC, ny G6 ary koa ny Batak Arivomamo. Tao ihany koa ny mpianatra ho manam-boninahitra eo anivon'ny Akmila Antsirabe. Mahazovahana ny tsy fandriam-pahalemana ao Toamasina tato anatin'ny volana maromaro zao. Natao tao an-drenivohitra Toamasina tokoa ny hetsika faharimbona andian'ny faha-efatra, nampisehoana fa manana piaro izy ireo. Tratra tokoa ny tanjona satria araka hitanareo to dia afaka mampiasa ny fiaramanidiny tafikitsika ary fantatsika fa manana panamory fiaramanidina na fiaramanidina kely zany na hélicoptère ny Folalda afaka miasa ara-tanàna izy ireo. Tratra ihany koa ny tanjona satria hitanareo ny fahaiza-manao ny groupe de sécurité d'intervention, groupe spécial d'intervention et de sécurité de la gendarmerie zay lazainao G6, hitanareo fa manana gendarme, manana ny haikefitsika afaka miatrika ny zavatra rehetra mikasika ny fiarovana ny filaminana anatiny eto Madagasikara. Ary tsy adino amin'izany koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny atao action civilo-militaire na fiaraha-miasa miaraka amin'ny tompony andraikitra civil zany. Hitanareo fa nisy ny sambo nampindramin'ny directeur général ny port'ny Toamasina entina hanampy ny Folalda amin'ny fanapitosana ny fanazarantena sahala amin'izao satria hitanareo fa eto dia ranomasina, tsy maintsy mampiasa ranomasina ihany koa. Reo miaramilantsika reo moa fa nanana fahaiza-manao atao hoe aguerrissement nautique, aguerrissement naval, dia raha koa zany anisan'ny tombanezaka ihany koa amin'ny fampiarana ny zavatra nianaran'izy ireo tany Antsaranana ka ampiasaina eto amin'ny ranomasina manodidina ny Toamasina. Nentina nanakatonana ny hetsika miaramila faharimbona 10 sy 20 dia nisy ny défilé izay notanterahana tao amin'ny kianjan'ny fahaleovantena tao Toamasina. Commande indienne, c'est les chefs de brigade, le lieutenant Gerson Tadei.